Cool FM manolotra ao anao Métamorel 2 tantara nosoratany Isaac Safira ho velomin'ny faly Jakoto miaraka amin'ny Niravo i Anita Sofaniry i Antsaralela Arsoa mandray feo Fenoasina mandrindra ny lafiny teknika Dida Montero mananto tosa Triad Andro faefatra Isy ady goavana iandrenao sy ny olombelona namanao riana kely ao araky ny nampifantarin'Andriamanitra taminay ka izay nampiako anao ka efa fantatra avy eo inona le ady sy ny nahatonga azy ary ady amin'inona mbola tsy voafaritra anjely le izy fa izay nirak'Andriamanitra dia manatanteraka izay ka rehefa tonga azy izay ady izay dia ahoana ny ataontsika mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny ny ataonao miantso fiarovana izay ihany ny ahafahanao miantso aho tsy miala lavitra anao akory fa tsy miseho hitan'olombelona namanao fotsiny fa tsy ahazatra anahy eo zareo tena mety zany ka raha aza manahy ianao fa raha mitranga ny zavatra fahafahorinao dia taterahako izay avelako izany aloha ianao dia mahita ny soa oay tena lasa mazava be indray marina le Anjely Mikaela dia nanjavona tsy maintsy zarina zany ny saika hoe ahita zavatra fafa aleoloha iomana fa hamangy andravaka raha arivako dia mamango fahoriana ry izy menata ataona fa tombon-dalana ny azo fa tsy maintsy andalo amin'izao tokoa tsika rehetrarehetra dia azaki fa fiainana zany azahary aza mana fa ifanampy eto foantsika amin'ny mampinamana antsika ie misaotra azo faly aho tena namana mahatoky tokoa ianao fa raha tsy mahadiso inona tokoa moa zany ny antony nahafahaten'le dadatoa anareo ohatra mbola tsy dia nahazo taona manko izy ko ka izao nisy aretina mamiadan'ny avokafoka izy io dia niomby tao foana le izy na dia efa mitsabony saka dia izao nitarika amin'ny fahafatesana izao zany ve tena mampalahelo zany ko fa tany am-pianarana ve zany ry faly nampilaza mialohanao an'izao fahoriana izao samy mpiara-mianatra doda manko ny tsy nahitanao tany an-trano fa mbola nidy be dia miverina izy aloha karakara taty ianao manko tao tonga aloha be mihoatra amin'ny mpiara-mianatra rehetra nefa izay ary mbola tsy tsaroky nampilazanao akory sa efa nisy nampilaza ianao raha mafantatrareo mantsy fa na tsy misy mampilaza dia efa fantako melo izao zava-mitranga izao tsangy nampalahelo fotsiny dia tsy afaka ny sakanana ny fahafatesana dry tao variana be ho afaly ka tsy variana ka ohatra nisy zavatra nietretikely fotsiny fa aoana ozy ndry teo zao zay zavaka ny nataoko ka satria mbola nihidy ny tanon'le vy tamin'ny maraina dia nasisiko tao ambany varavarana le fiaraparana dia zay mety izay no hitany ngamba sady zany ve ry izoko faly ay fa inona koa zany nataony lazany ry doda tsy fahalalam-pomba nge zany sady mahamenatra tsy misy olana re zany ny ravaka izay fiarapary izay mihitsy ny hitako dia za tonga aty aminareo izao aleo tsy resahana ny tena marina hoe avy tany amin'ny ho avy zany miverina aty amin'azy dia fantatra dolo ny zavatra hitrangana hoe tsy nahita ny fiarapary iny fa olo aso sao dia mba misy anam-piko anareo aloha ry ravaka ianao koa dia misahirana ka mbola tsy misy aloatra eto fa afaka mandeha ianao raha ohatra misy mahamaiky tsy misy ka aleoko mba mijanjanona manala fahanginana anareo eto amin'ny hoalina dia mba mampahery anareo aza matotra fa efa nalamiko ny programako rehetra eny ary dia makasitraka traritra ry faly volana sady moa zay ny lasa taorina ny nahafatiny dadatoany ravakely mangely fotoana fa le examen teo aloha tena sarotra avy tany amin'avy zany tonga taty amin'ny lasa fa tena niova amin'ny fandehan-javatra rehetra netetra hoe fantatra daholo ny sujet d'examen rehetra ka ny zavatra fa nonitranga ravaka koa moa dia nihaiko tsara toa tsy nanoratra mihitsy fa misy ary sao dia mba misy blemo raha fa aloha ny taniako
fa ravaka zay ry faly ianao ohatra nitako hoe tsy eo mihitsy zany tamin'le nanao examen iny etrina hoe sarotra le izy fa nazaha koa ny raha tena tsy nahotra ny tsy nanoratra mihitsy fa lasa saina be sady hitako ohatran'ny hoe nienay izany ngindry fa misy inona kiry ravaka lazao aloha fa sendra hoe misy azo anampiny tena losangery faly aloha fa afaka ny ranomasindriny dia mitony tsara aloha dia ambara ho amiko hoe inona le lozy zaleo ve aloha tsika hitatoerana milamina tsara sy resana eny tena mety zany ndraso ary aloha anakana taxi dia any an-trano ndray tsika miresaka taxi taxi mba aterina kely eny mahampitony enge zay azafady misaotra faly tedy foana ho namako tsy misy isorandry zany fa zay nge mampinamana akaiky atsika ka inoko fa efa tony tsara amin'izay ndry ka afaka hitatara amin'ny zavana-joa anareo efa tsy maninona tsony aka hita ny faly ro volana tateo arinona fahatesany tatatoana iny dia maty koa ny olo tiako eny hoe afaka makaina aloha ndray raha hoe mbola teny be indray ny fondry ka efa afaka mitantara maty koa ihany olo tiako fa raha tsy mahadiso dia naninona kiny tsy tadidiko aloha raha efa nitantaraiko anao na tsy fa dodana dahako mantsy somary manana toetsaina fa hafa sy loam-body izay ka dia nakany an'ireny toeram-pikotrana an'ireny izy ny olo tiako fa inona aloha ny antony no mahavariana tokoa manko dia hoe mbola tsy nahita ny olo tiandry mihitsy anefa dia tsika miaraka iny fonako hitanao miasa sy makany amin'ireny stalina fikotrana an'ireny ny tena falehany ka alina izy vao mandalo aty amiko efa naseho ka sy nazavaiko azy ihany ny finamanantsika ka sainginareo tsy mifanojo mihitsy izy koa moa tsy dia sary-piaro izay sany tsy hoe dia marina fa nahafenindre mihitsy araka ny tenin'ny anjely gabriela tampiko ary le hoe dodanadahanao sy ny olo tindriny makany amin'le toeram-pikotranana nge inona zany le tena nataony tanika nakany amin'ireny salle de sport na fikotrana an'ireny ho adoda sy ny olo tiako satria lazay ny doda fa raha tena valy asitokisana hoana izy dia mila bokina tsara mba havita hiaro dia nidrokotrokiny tao foana moa ny olo tiako ka lasa ihany ny farany nampiny doda foana ny fonjam-bim-bateny ka dia nianjerany fonjam-bitany lohan'ny olo tiako fa tsy sakantsony ilay izy mba hafahafa koa zany nafatiny tonravaka zany ohatran'ny zavatra tsisy dikany za kosa nomen'andriamanitra fahasoavana monoka na hoe mive misansa koa itony fitiavana miravaka saiko aloha raha izay dia midisy be anao rebeka fa tsy ho selibatiera mandrakizay zany dia na dia ohatran'ny ozina ary zany tena enjana aky zany eny ataona fa mahery izy fa ona izy aloha zany ny tantarandriany zany fa dia manahoana zao ny fikarakarana ny razana ny olona atao amin'ny salle de sport ny antsoana sy ny fianakaviany maty ka ny tantaran'izany efa nalefina maty amin'izao ry izao fa za kosa le nanao examen teo dia tsy tafandeha tany izany anery fa ny tena mampalahelo ahy tena mampalahelo ky zany hitako moa zany tsy ao mihitsy tamin'le examen teo inyka sa angamba ry faly mety tsy tafano fianarana izany tsony ka tsy maintsy mitady asa fa ahoana kia ka maty daholo ireo andriny ekinanako na ray aman-dreny na dada to na olo tiany ny fianakaviana moa kely any no azon'izy ireo azo tao anam-piana za nefa mbola mikarakara an'ireo zandroko akoatra ny doda fa lasa izy doda ka tsy nanaiky amin'ny fianakaviany maty no izay nataony tamin'ny olo tiako izay na dia fandreseko lahatra azy zareo hoe tsy fanahin'iny le izy dia mikatra ihany doda
tena fatoko boribory araka fitenenana tokoa angezary faly tsy misy anterana fa zany anterandra sandroko kely ka zao hoe raha mbola eto dia tsy avelako sahiran' izany ry ary tsy andao andry izany mihitsy ary aza manao misaotra rery faly Cool FM nanolotra ao anao Métamorelle 2 tantara nosoratany Isaac Safira novelomin'ny Faly Jakoto niaraka tamin'ny Sofaniry Niravo Yanita Iansarany Narso nandre feo Finoasina nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero nanandotosa Triad